Ny huitième édition du Prima Baby dia natokana ho an'ny ray aman-dreny fanomezana ny zaza latsaky ny enitaona dia tsy natokana irery ilay izy ho an'ny reny fa natao ho an'ny ray aman-dreny fa mba hoe tafiditra anaty ray aman-dreny reny izay dia nomenay page manokana na pejy manokana zany ny reny amin'ny fomba anampianatra ireo ny lohahevitra natokana ho an'ny reny ao anatin'ny boky dia hoe maman épanouie enfant heureux izay ahoana ny fomba atao mba hahatongavana amin'izay hoe reny mivelatra amin'ny rafiny rehetra izay ary indrindra reny finaritra amin'ny fitaizana sy fibeazana dia nanao ny Prima Baby maha hoe miara-miasa amin'ny tsy hoe ny zanaka fotsiny izany ao amin'ny Prima Baby fa ny ray aman-dreny ihany koa dia tafiditra ao anatiny dia mikarakara an'ilay karazana atelier betsabetsaka izany ho an'ny ray aman-dreny ny Prima Baby dia nisy atelier maromaro natao tanterahana zany dia tao anatin'ireo zany nazavona an'ireo lohahevitra maro samihafa amin'ny fanabeazana ray aman-dreny. Ny fahitana ny fanabeazana ray aman-dreny malagasy zany amin'izao fotoana izao efa manomboka tsikelikely izy memandroso tamin'ny voalohany zany ohatra ny eritreritra ihany tsika teto Madagasikara hoe tsy dia ilainy zany fa mandeha ho azy kanefa maro ny mbola tsy manana traikefa moa zany satria mbola tsy ananany ny traikefa dia hita hoe mila ampiana zany ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana. Betsaka ihany koa mbola ray aman-dreny tanora loatra tanora fanamo amin'izay fotoana izay dia mila ampiana izy amin'izay fomba entiny hitaizana sy hanabeazana ny zanany izay dia mbola ao anatin'ny guide Prima Baby ao anatin'ny Prima Baby ihany tanjona ihany izay hoe beazina ihany koa ny ray aman-dreny. Ny olana mianjady amin'ny ankizy ohatra ka hatramin'ny 9 taona zao eritreretin'ny ray aman-dreny fa hoe fananana na hoe zavatra ny ankizy dia hoentiny amin'izay fomba rehetra tiany hitondrana anazy dia izay zao olana anankiray ngezabe. Misy ato zany fanabeazana ho an'ny ray aman-dreny torohevitra ho an'ny maman resaka sakafo dia hoe inona ny fahalalana fototra tokony hananany ray aman-dreny raha tiana omby ny fanabeazana ny zanany. Izany rehetrarehetra izany tany anatin'ny thème-na atelier les parents na hoe école des parents. Maro ny manjifa an'ilay izy indrindrindrindra moa amin'ilay hoe mananjanaka latsaky ny enitaona zany kanefa tsy voatery hoe ilay latsaky ny enitaona ihany no manjifa an'ilay boky zany fa misy ary ny mihoatra satria misy torohevitra maro zany ao hoentiny hitaizana an'ireo zaza ireo.